Eo amin'ny tontolon'ny asa soa sy fiahina ara-tsosialy isan'ny fikambanana lehibe izay misehatra ao anatin'izany moa ny Rotary. Hetsika lehibe sady miavaka ary no karakarain'ny Rotary International Atsoaty sady mampafantatra ny momban'ny Rotary International izay moa no manazava ihany koa ny momban'ity hetsika lehibe izay karakarain'ny Atoato ity Andriamatoa Ravelonarivo Jean izay gouverneur-ny district 92-20 Rotary International 2013-2014. Voalohany aloha dia faly miarahaba ny mpanaraka ny télévision ma TV sy ny vahoaka malagasy. Ny atao hoe Rotary dia fikambanana olona maromaro ahitana vehivavy, lehilahy, mpandraharaha zay nanolotra ny tenany hanao asa soa manodidina ny mpiaramonina eo akaikiny ary maimaipoana izany asa atao izany. Ny Rotary International dia ahitana membre any amin'ny 1,238,000 ao anatin'ny firenena 200 manerana an'izao tontolo zao, ka ahitana 34 644 club ary 537 district. Ny district zay andreketako nanomboka tamin'ny voalohany volana Jolay 2013 ka hatra amin'ny 30 Jiona 2014 dia ahitana firenena 7: Madagascar, La Réunion, Maurice, Seychelles, Comores, Mayotte ary Djibouti. Raha ihany ny targetra tao anatin'izany dia amin'ny teny baiko hoe servir d'abord. Ary ny asa soa ataon'ny Rotariana dia voasokajy ao anatiny atao hoe 6 axes stratégiques. Voalohany fandriam-pahalemana, faharoa ny fiadivana sy ny fanasitranana ny aretina rehetra, fahatelo ny fanomezana rano fisotro madio, fahaefatra ny fanaraha-maso ny aretiny reny sy ny zaza, ny fahadimy ny fiadivana amin'ny tsy fahaizana famakina taratasy sy ny fampianarana, ary ny farany dia ny fampiroboroboana ara-tsosialy sy ekonomika. Ny zavatra tena nanafotoana ny tenako dia ny fahitana ny reny sy ny zaza, ny ankizy indrindra marary ary ireo sarotra ara-pivelomana. Kanefa ny manao zavatra tsy mora, nanamarika ny tenako zay. Raha izay ny thème teo aloha nisy satria mandritra ny taona ray, raha manomboka indray ny taona vaovao amin'ny voalohany volana Jolay dia misy thème vaovao indray navoaka ny président Rotary International vaovao indray zay atao hoe Gary Wang, chinois voalohany io président Rotary International. Samby manana ny thème ary ao anatin'izany rehetrarehetra zany ny famindra-pahefana dia misosa ho azy. Ny conférence de district io moa dia ramatoa Rotariana zany izy io Clara Ravova no filohany ary misy any amin'ny 70 ny olona mikarakara anazy. Manomboka amin'ny 30 avril io zavatra io dia miafarana amin'ny 3 mai. Amin'ny 30 avril io zany dia misy ny fitokanana ny stèle voalohany koa ny nampisan'io tato amin'ny district etsy Akorondrano amin'ny 2 ora sasany. Anasana iny rehetra koa raha mba hijery an'izany fihetsiketsehana zany. Ary manaraka an'io dia ny parady eny Anosy amin'ny 3 sasany, ary ny mamarana an'izay dia ny fanokafana ara-pomba official ao amin'ny Carleton. Ary ny mamarana an'io fanokafana io dia isy ny feu d'artifice manamarika an'izany, ka ahitana ny maha-Rotariana ny Rotariana sy ny district ary ny firenena malagasy miaraka amin'ny drapony firenena. Zay angamba ny azoko lazaina ny ambangovango. Ny ampitsonino moa dia mitoy io lanonan'io amin'ny alalan'ny fifanazavana sy ny fiandraiketana rehetrarehetra amin'ny fifanakaloza-kevitra amin'ny maha-Rotariana ary amin'ny lafiny rehetra. Dia mitoy ny conférence io zany amin'ny le 2 ary mifarana amin'ny le 3. Ny toerana rehetra zay anaovana an'izany conférence zany dia ao amin'ny hôtely Carleton.